avy amin'izao ory izao mba samy iona amin'Andriamanitra. Asa dinoana fa efa nilobav'Andriamanitra ry hitady ahy ianareo dia ahoana ho izy ahita. Koa ianareo izay mino an'izany teny nataon'Andriamanitra izany ka tonga eto koa hitady an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ahita voninany anie anao, ahita ny heriny anie anao. Andao hiteka mafy ho an'Andriamanitra antsika. Ary raha mbola misy mafiny izany dia ataovy ihany. Alleluia! Ho an'Andriamanitra hirerany ny tera sy ny haja ary ny voninahitra. Dia hivavaka isika tompoko ka metraka ny fotoana mba ho tain'Andriamanitra apetrao ny fonao tananao. Ranay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tokany ny fanjakanao, ary atao nay ny sitraponao. Amin'ity androandroany ity dia aneo ny Mandriamanitra mpamindra fo amin'ny rehetra ianao. Ka ny tsiraray avy aminay dia iona aminao tokoa, ahita ny tananao mahery, ahita ny voninahitrao, ary ho tsapanay fa fahasoavana lehibe ho anay ny fatokavanay manompanao androany eto. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino matoky fa sitrak'Andriamanitra ny ahianao manokana toka eto. Ho anareo izay any tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube izay ataon'Andriamanitra aminay eto. Raha mino ihany koa ianareo dia ho ataon'Andriamanitra aminareo any amin'ny toerana rehetra misy anareo any. Eto Jesosy amin'ity androandroany ity, dia ho iaho hoe ho nilanao ihany koa Jesosy amin'izao androany izao. Ho famesantsika voninahitra an'Andriamanitra, andao mbola hiteka mafy dia mafy ihany tsika rehetra tompoko. Alleluia! Alleluia! Raintsika ampitiavan-tanana ny mpitarika fidiarana amin'ity androandroany ity, tena nompotompo isika arak'izay fanantanana hitomana antsika aoka ho fiainantsika rehetra tompoko. Alefazy. Halleluja! Halleluja! Andao mbola ity tanana mafy be ho an'i Jesosy sika. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Jesosy androany, io zay ny teny hoe naiza ny angona rona telo amin'ny anarako dia eo afovoany ao. Efa maro sika nitonga eto dia eto Jesosy. Ary raha tonga eto ianao androany aza manaika raha tsy mifanena amin'ny Jesosy ianao. Misy tenin'Andriamanitra ho ambarako aminao ao amin'ny Marka 5:5-20 tsy ho vakitsika fa ambarako aminao ilay izy dia tantarana vehivavy anankiray. Ty raha vehivavy ty dia narary nandritra ny 12 taona narary ny tsidra, nandritra ny 12 taona dia narary foana ty vehivavy ty. Ary rehefa narary izy tsy hoe nionina tamin'ny aretiny teo fa nandeha tany amin'ny mpitsabo maro be izy, nandany fananany tamin'ny fitsaboana maro izy fa tsy nety sitrana izy. Fa ndray andro nandre izy hoe misy an'izany Jesosy zany ho mpanasitrana, misy an'izany Jesosy zany ho mpanao fahagagana. Tao anatin'izay na dia efa tena kely dia kely raha ny heriny dia lasa izy tsy maintsy mifanena amin'io Jesosy io androany. Ary ny finoana tao anatiny vao niala tao an-trano fotsiny izy dia hoe tsy maintsy mifanena amin'ny Jesosy ka na ny ravin-damba fotsiny ary no kasiako dia ho sitrana. Tao anatin'izay dia nandeha tokoa izy ary nikasiany lamban'i Jesosy sitrana ilay ravehivavy. Androany ihany koa ilay Jesosy io ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay sady izany ve raha nahainana sitrana an'io vehivavy io izy dia hainy ihany koa mamany olana eo amin'ny fiainanao. Tsy haiko hoe inona ny ady atrehanao, inona ny aretina misy eo amin'ny fiainanao fa zao adinio zany fa ataovy izay fanenanao amin'ny Jesosy. Aza manaiky ianao raha tsy tafahoana amin'ny Jesosy androany sady izany ve raha vonona ianao dia nitsangana eny amin'ny toerana misy anao dia andaontsika tena hanompo amin'ny etaeta lalina, amin'ny finoana lalina tahaka amin'ny finoana nananan'io vehivavy io. Amen. Raha vonona ianao dia mity hafantanana mafy be ho an'Andriamanitra, mafy nitiaka ho an'i Jesosy ataovy mafy nitiaka ho amin'ny fanahy masina dia hidera an'i Jesosy amin'ny fotsika manontolontsika androany. Asiorakoraka mafy ho an'ny tongontsika.
sekeno iwo ifanena mteso sekeno iwo angulebe yomno diaru anwane ilena rilani tasnitane ifanena mteso sekeno yane ifanena mteso sekeno yane aliwaliwo aliwaliwo isenye ifanena mteso sekeno iwo ifanena mteso sekeno iwo andulebe yamnoti anduandwane ilena harilani transnitane ifanena mteso sekeno yane ifanena mteso sekeno yane aliwaliwo aliwaliwo wachemareye Son futinian, duvuni funau, yitiran te sose, yitiran pantaka, azamiana hana, azam sala sala, yaloni vaudana, demi veba, biekni yeluka, arichaki yani u viso desau, viso desau, viso desau, viso desau, de ambarawam nazera mazonau, yailenau, isetinau, sailenau. Isetina no one wanted Azala Jumba Ali wali 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 ho Ali wali 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 ho Ifane namte so sekeno iwo Ifane namte so sekeno iwo Andule beyom noti aduanwane Ilena harilani transnitane Ifane namte so sekeno nyane Ifane namte so sekeno nyane Aliwaliwo 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 Achamarene Kenekil no kekna wantrani Ifane namte so swe na wantrani Dera ifane namte so siane na wa Yando tsikana raruch
Inona ilay hoararotintsika anandratra anazy. Mety hoy izy ianao hoe ny anahy koa izao ilay aretiko ny tena tiako hositranin'i Jesosy. Ny anahy koa izao ilay olako ny tiako hovahan'i Jesosy. Fa izaho miteny anao, efa fantany raha mahazo anao, efa fantany ilay raha ilainao. Fa androany adinotsika izany, fa ndao hifantoka amin'Andriamanitra tsika, tsy hifantoka amin'ny olana, tsy hifantoka amin'ny aretina, fa tena hifantoka amin'ilay mpanjaka mpanjaka. Dia hanome voninahitra anazy fotsiny no ataontsika androany, anandratra anazy fotsiny no ataontsika androany. Fa mino ianao fa izy fagaganao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza mieritreritra zavatra hafa ianao afa-tsy mifanatrihan'Andriamanitra. Akipio mahasonofinao dia asandrato ny feonao amin'ny alalan'ny fanandratana an'Andriamanitra fotsiny. Lazao fa tena Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra tompontsika. Lazao fa tena Andriamanitra masina ilay Andriamanitra ivavantsika. Ny zava-boary rehetra manaiky an'io Andriamanitrantsika io. Dia andaontsika hifantoka bebe kokoa amin'Andriamanitra. Asandrato ny feonao, asivetaeta lalina amin'Andriamanitra ao anatinao. Ahafahanao tena hoe hifanena amin'ny Jesosy marina androany. Ahafahanao hoe tena tsy alamaina eto marina androany. Amen. Tena masina ianao Andriamanitra. Ny foko ny saiko androany manaja anao, midera anao, mankalaza anao. Satria tena mendrika ao anao, mendrika loatra ianao. Masina loatra ianao Jesosy, masina loatra ianao Jesosy. Oh
Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery, Andriamanitra nandresany izao tontolo izao. Izany Andriamanitra tompona eto. Ianao ilay mpanjaka, ianao ilay tompony tompo. Mideranao a Jesosy, mideranao ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Androany mbola sandrato ny feo anao, dia tena mifatohy ianao amin'Andriamanitra. Ataovy mipololotra fanandratana an'Andriamanitra hatrany amin'ny lalon'ny fonao any mihitsy androany. Aza atao hoe ampirisiana fotsiny ianao hanandratra azy fa ataovy tena hitahita lalina any anatinao ny hanandratra anazy. Iara iretontsika fa tena masina ilay Andriamantsika. Ataontsika fiterana manezika an'Andriamanitra, atao fiterana makasika an'Andriamanitra. Tianao venesan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ataovy androany izay makasika anazy. Ataovy androany izay tena matouché an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankasitranao, fanomezam-boninahitra ho azy. Ny vahoaka rehetra androany Jesosy eo, iretona, ilaza, hanandratra anao, ilaza hoe tena masina tokoa ianao. Ary ilaza izay fa ianao ilay manana anarana mahagaga, ianao irery ihany manana anarana tena hoe mahery. Ianao ilay alpha sy omega, fiandohana sy fiafarana. Tsy hay tohaina ny herinao. Ahoana mohany tsy hanandratra anao, ahoana mohany tsy hideranao, satria mahatalanjona loatra ianao Andriamanitra, mahatalanjona loatra ianao Jesosy. Alleluia.
misaotra Jesosy. Andro ray lehibe ho anay ty andro androany ity. Ary tsy misy na dia olona iray aza tonga eto tsy ahita ny herinao miasa amin'ny fiainana. Misaotra ny amin'izany fahasoavana lehibe ampombanao anay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maka toerantsika tompoko. Araka ny efa nampahafantarana antsika hatramin'izay ary mbola mafisiko amin'ity androandroany ity miaraka amintsika Jesosy. Mazava be mihitsy ny teniny. Hoy izy fa na aiza no iangonany olona roa na olona telo amin'ny anarako dia ho foany ao. Amen. Eto izy. Asa manaiky voarebirebi ny devoly ianao ka hisalasala hoe tsy eo izy fa tena eto Jesosy. Ary raha mpamaky baiboly ianao, mpandika soratra masina, na taiza ny toerana nisy Jesosy dia nisy asa lehibe sady magaga nataony hatrany teo. Amen. Ary na taiza ny toerana nandehanan'i Jesosy ka nisy olona mino azy, resy lahatra ny aminy ka manatona azy, ara-baky teny nataon'i Jesosy, izay manatona ozy izy tsy mbola afaka mihitsy. Nasain'i Jesosy mampamonjy azy. Ohatra anankiray ity, nandalo tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy, niaraka tamina vahoaka maro be mihitsy, izy tao ampovoany tao, manodidina azy feno olona. Dia nisy vehivavy anankiray narary efa nandritry ny 12 taona, narary nandeha raha. Ilay heretim-behivavy reny no nahazo azy. Efa lany ny arenana, filazan'ny baiboly efa fogana tanteraka. Dia tapa-kevitra izy tateo aoriana, andeha anatona Jesosy ao, fa izy dia mahavoavonjy ahy. Dia nanatona Jesosy tokoa izy tamin'ny finoana. Dia sao tao anaty saisy ny eritreriny, ataoko izay atokavana amin'i Jesosy, satria feno olona be dia be nadidina, tsy maintsy anomele isisika ao anaty olona zany izy. Nefa izy amin'ny vehivavy efa reraka, efa osa, fa tsy tia halala, fa dia hoe tsy maintsy manatona Jesosy aho, tsy maintsy tonga ao amin'i Jesosy aho. Dia zao ny tao an-tsainy, ho kasiko fotsiny lambany, dia ampiazay asitrana azy. Le finoana tao anaty zany tena lehibe. Rehefa natao tokoa zay, avy hatrany dia ritra, zay filazan'ny baiboly, ritra ny loharanony aretina teo aminy. Sitrana tanteraka izy, gaga izy, talanjona izy, ary navady aman-jana ny ary tena niaiky hoe mpamonjy tokoa Jesosy, mpanasitrana tokoa Jesosy. Ka androany eto Jesosy, raha mino ny fisiny eto anao ka vonina ny anompo azy, anatona azy, anome toerana Jesosy ao anaty, hitahira Jesosy tsy ala ao anatinao, ry havanao, zay nataony fahiny ho ataony aminao androany, zay nataony fahiny ho ataony amintsika eto androany. Ary na dia ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao any tokantrano azy, tsisy masakana ny herin'Andriamanitra tsy tonga any aminareo any, fa afaka no sitrana ianao, afaka no voavonjy ianao, afaka no voatay ianao. Zao azy satria eto Jesosy andao hisaotra azy amin'ny alalan'ny tehaka faran'izay mafy be isika. Amen. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Dia andao tsika roso hitondra ny fanatitra amin'izao fotoana izao. Manome zay ianao, manana fasaina manome. Zany rehetrarehetra zany mila tanterana amin'ny finoana. Ame ampahafolon-karena ianao, arao finoana. Ame fanatitra ianao, arao finoana. Dia anao hira anankiray isika, dia mandroso aty alohany aty moa ho anareo izay tahiny tompo ka tokony ame ny ampahafolony izay nitahin'Andriamanitra anao. Rehefa avy eo dia tazana eny toerana ihany ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Nda ho ary mangataka mpitarika namana mba hanohy ny fotoana rehetra ho ataontsika eto tompoko.
Masinianao, Maerianao, Medicanao, Medicudera, Anaracanao, Andreanao, Itianao, Mantakizan, Irausi, Anarata, Lepataki, Saelesi, Ianao, Sitauka, Iafuka, Nateano, Irausi, Anarata, Lepataki, Saelesi, Ianao, Sitauka, Iafuka, Nateano, Enauano, Atilifiadanaku. Masinianao, Maerianao, Medicanao, Medicudera, Anaracanao, Andreanao, Itianao, Mantakizan, Irausi, Anarata, Lepataki, Saelesi, Ianao, Sitauka, Iafuka, Nateano, Irausi, Anarata, Lepataki, Saelesi, Ianao, Sitauka, Iafuka, Nateano, Enauano, Atilifiadanaku. Irausi, Anarata, Lepataki, Saelesi, Ianao, Sitauka, Iafuka, Nateano, Irausi, Anarata, Lepataki, Saelesi, Ianao, Sitauka, Iafuka, Nateano, Enauano, Atilifiadanaku. Enauano, Atilifiadanaku. Raisika ho fahasoavana lehibe tompoko izay fotoana nafantsika nanompon'ny tompo tamin'ny alalany hira, vavaka sy ny fanatitra izay nentinao teo. Raha tena tamin'ny fonao avokoa nanaovanao izany rehetrarehetra izany dia noko fa lalam-pitahiana ho anao izany tompoko. Lalam-pitahiana ho anao izany. Ianao ho raisin'Andriamanitra tanana. Ianao ho vonjen'Andriamanitra. Ianao ho avoaka mpandresy. Tena arabaky teny
ho ataony tompo tanteraka amintsika daholo sandratra hitra izany deo tsika teka mafan'Andriamanitra. Alleluia. Io Andriamanitra io a tena miasa eo amin'ny olona izay mitady azy, miasa eo amin'ny olona izay mino azy. Amen. Efa notantaraiko teto a tamintsika tamin'ny taona lasa iny farany volana oktobra dia nanao fotoan-dehibe tao Morondava izahay isika. Dia tena hoy aho hoe tsara ny tompo hoe fantany olona tena mitady azy, fantany olona tena mila azy. Dia misy ramatoa anankiray malemy, nalemy efa roa taona, hainao zany hoe malemy, mipetraka Bosera dia tsy miala eo raha tsy misy mibata. Any amin'ny 100 kilometatra miala Morondava izy mipetraka any amin'ilay atao hoe Belo sur Tsiribihana. Dia rehefa enina hoe misy fotoan-dehibe karakaraintsika tao Morondava tampitanàna, dia tapa-kevitra izy niala tany, izy tsy vavaka atao amintsika, izy tsy vavaka atao amintsika fa efa fantany fiangonantsika. Dia tsy vavaka atao akory izy raha teo malemy. Dia zao ny teny mifanaraka izy mpianakavy, andeo tsika hamonjy an'io fotoan-dehibe any Morondava io, satria ny finoana atao aminy dia hoe any no hamonjen'Andriamanitra, any no hamonjen'Andriamanitra. Dia niala tany Belo sur Tsiribihana ry zareo namonjy an'ilay fotoan-dehibe tao Morondava. Alakamisy ny fotoana no nanomboka maraina parivy ny andro. Dia zao ny zavatra nitranga ry havana. Andro voalohany alakamisy tsy nomen'Andriamanitra fanasitranana izy, fa itsikivy fa mbola natanjaka finoana. Ny azomany apitso mbola tonga izy, bataina izy amin'io a, fa tsy mbola sitrana ihany, fa itsikivy mbola natanjaka finoana. Tonga ny asabotsy mbola tonga ihany izy, kanefa tsy sitrana. Tsikivy izy fa mbola natanjaka ihany ny finoana. Tonga ny alahady mbola tonga ihany izy, kanefa tsy sitrana satria natanjaka finoana. Fa tiany nagaga, efa tena alahady famaranana ny fotoana, efa tena amin'ny alina biasa, efa tamin'ny fito-tsasan'ny alina tany hoany, efa tany hoany, satria any moa fotoana na dia alina biary dia mitohy foana. Tany le vehivavy malemy nositran'Andriamanitra. Halleluia. Zay mahatonga amin'ny teny hoe raha tena mitady an'Andriamanitra ianao ary manam-pinoana fa ianao dia mendrika omena fahasoavana noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra maty teo ambony hazo fijaliana, dia arak'izay inonao no ataon'Andriamanitra aminao. Tena ho arak'izay inonao no ataon'Andriamanitra aminao. Deo hiteka mafy azy isika. Alleluia. Dia isaora moa ny tompo fa lasa mivavaka fiangonantsika ao Belo sur Tsiribihana zany raha matoa zany amin'izao fotoana izao. Resy lahatra izy fa magaga Andriamanitra. Amen. Ohatra ihany koa tamintsika nankalaza fotoan-dehibe nataontsika tao Coliseum. Avy any ambanivohitra Ankazobe vehivavy io, efa nalemy efa tena reraka. Dia hoe efa zao ny fivorian'ny fianakaviana, andeo hamonjy ny fotoana ny Coliseum io tsika, fa izy famonjena ho antsika any. Dia hoy ny fianakaviana sasany, aza makany fa maty an-dalana any io, maty an-dalana any io, satria efa reraka. Manodidina ihany koa izay mahafantatra azy hoe marary, malemy, efa reraka ny ainy, dia samy miteny hoe maty an-dalana any io. Dia teo niady hevitra teo zareo, farany tapa-kevitra hoe andeontsika hanofa minibus andehanantsika mianakavy ho any amin'ny Coliseum. Dia ray ny tompo ry havana vita ny fotoana tany, le olona malemy bataina mandeha mody matanjaka tsara. Halleluia. Dia lasa nisy fiangonana ao amin'ilay tanàna misy azy, satria ambanivohitra ry zareo, lasa isan'ny olon'Andriamanitra miaraka amintsika. Zany rehetra zany tantarako aminareo, asakasak'izay irorosaina, asakasak'izay salasala, asakasak'izay tsy lina, tsy teram-panahy hanompo an'io Andriamanitra io. Zany nge ny antony mahatonga mampahery reny namantsika vaovao tonga ireny meo anamiko.
amporisiko hoe tongava foany ianao na dia atao hoe ray volana mipaka azy tongava foany ianao fa izany no amonjen'Andriamanitra anao ary esoroko an'Andriamanitra fa fonjen'Andriamanitra tokoa le olona amen zay zany a karazana fanentanana entiko anareo tonga amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny toriteny mivantana isika misaotra tompo isika fa manana vahiny androany a dia ny pasteur Randrianay Vomanana Victor Daniel mitelo mianaka zareo zany a dia pasteur atsika ao fiangonana Refy any Farahalana zany hoe 20 kilometatra mahery kely miala ao Sambava no misy anio commune atao hoe Farahalana io dia any zany zareo no miandraikitra fiangonana Refy dia tonga eto moa zany zareo androany a dia ratsika mpitefatanana fa izy nitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto ka dia omentsika toerana ny mpitarika fiderana ny mpanompon'Andriamanitra kosa ratsika mpitefatanana izy no pasteur Randrianay Vomanana Victor Daniel sorana ny tompony namonjen'Andriamanitra ny fanahy ity lehilahy ity fa raha nakavady any Ralinina izy Ralinina moa ny anarany vadiny izay mivavaka tato amintsika fa ity tsy mivavaka tato manana fiaina manokana dia gaga ary tamin'izany hoe inona ary tataon'ny Ralinina nanambady an'io lehilahy io inona ary kanefa ny zanona tsy zany dia no amasiniko mariaziny fa iny andro iny any no nanolorany tena ho an'ny tompo dia isaorany tompo fa natsoan'Andriamanitra ho mpanompo mihitsy izy amen dia izy miandraikitra fiangonana ao Farahalana dia omentsika azy ny fitenena tompoko dia faly miarabantsika rehetra izay tonga eto androany hariva mirary ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana ao amin'izao fotoana androany hariva izao ary miaraba manokana ihany koa ny manatrika ny fotoana ity amin'ny alalan'ny Facebook ny tokantrano arabahina manokana moa ny ray aman-drenitsika dia ny pasteur apôtre Randrianay Voravelona Adolphe misaotra an'Andriamanitra ho afaka hampitany hafatra eto androany ary misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay nahatoky ahy ka nametraka andraikitra mba ahafahako mizara fahasoavana eto amin'ity toerana ity tehaka mafy ho an'Andriamanitra atsika rehetra amen efa voateny be dia be teo moa le hoe fanatrehan'Andriamanitra nefa tena izay mihitsy no toriteny hoetiko eto androany matoky afa zay mihitsy zany ny révélation eto amin'ity toerana ity andaontsika rehetra tompoka hiaraka hivavaka ho amin'ny tenin'Andriamanitra dia angatao mihitsy ny fonao mba azo fahasoavana avy amin'ny tompo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hiara hivavaka isika tompoko Andriamanitra io mitenena aminay amin'ity fotoana androany hariva ity aoka ny famindraponao no hitahinao ny teny izay apetraka ao am-poko amin'izao fotoana androany izao miasa mahery amin'ny alalako ary aoka isy famindraposy fiantrana ho an'ny fiangonana rehetra izay mihay izao teny izao tompo misaotra no fisiny ity fotoana ity ta io manokana ny any tokantrano izay manaraka an'izao fandarana izao azo fahasoavana avy aminao sy ny famanginao tsy takatry ny saina misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen andaontsika hiaraka hamaky ny bokin'ny Salamo Salamo fa 80 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Salamo fa 80 amaky ny andininy fafitotsika ka hatramin'ny andininy fasivy amin'ny anaran'i Jesosy Salamo fa 80 ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fasivy Andriamanitra raha nandeha teo anoloan'ny olona ianao ka namaky ny hevitra izy dia ny orooro ny tany ary ny taitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra na iry sy na iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny Andriamanitra ny Israely raha noram-pitahina no nalatsaka ao tamin'ny lovanao Andriamanitra ary rakotra izy ka novelombelominao ny olonao tamahatoerana teo manamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao Andriamanitra ny tompo manome ny teniny ny vehivavy plaza sody atoko lehibe reo mpanjaka be miaramila vakina ndositra
ny vehivavy zay nitoetra tao an-trano ny zarany babo. Io ano iangatsika amin'ity fotoana ity. Ny mpanoratra ny Salamo mitantara an'le départ tany Egypte, mitantara ny fiainana tao anefitra, dia mitantara ihany koa tany fidirana tamin'ny firenena samihafa zay natrehan'ireo zanak'Israely. Zavatra telo lehibe zany no tantarainy ao anatin'ny firanany. Voalohany le fiangana tao Egypte, felana tao Egypte. Ny faharoa dia le fandehanana tao anefitra amin'ny tany tsy misy rano, tsy misy sakafo, tsy misy olona mipetraka. Ny fahatelo dia ao anatin'le fandravana ny firenena ny ady taminy ahafahana miditra any amin'ny tany Kanana. Averintsika anay mandeha le tenan'Andriamanitra fa tena mahaliana le izy. Andriamanitra raha nandeha teo anoloan'ny olona ianao ka namaky ny hevitra dia ny orooro ny tany, ny taitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo zany tsika hijanona kely. Andriamanitra nandeha teo anoloan'ny olona. Ity fotoana androany hariva ity dia misy zavatra tiako hisintomana ny sainao. Engane andeha ho alohanao Andriamanitra. Na iza lalana alehanao dia Andriamanitra ne andeha ho alohanao. Teka mafy an'Andriamanitra isika. Rehefa Andriamanitra no mandeha ho alohan'ny fiangonana, misy zavatra tsy takatry ny saina ho ataony amin'io fotoana io. Saty zany, nandeha teo anoloan'ny olona Andriamanitra dia namaky ny hevitra izy. Ka engatsika le fialahana tao amin'ny tany Egypta. Ahoana ny voalazany? Eo amin'ny 9:1. Ny tompona nomeny teny, ny vehivavy mpilaza sody atoko lehibe, ireo mpanjaka be miaramila vaky nandositra, ny vehivavy zay nitoetra tao an-trano ny zarany babo. Raha vao iainga tao Egypta izy, satria Andriamanitra nandeha teo alohany, inona ny zavatra nitranga? Nomena azy daholo zavatra tsara rehetra tao Egypta, ny volamena nomena azy satria Andriamanitra nandeha teo alohany ary ny fanatrehan'Andriamanitra niaraka tamin'ny zanak'Israely. Teka mafy fon'Andriamanitra isika. Ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy fitahiana tsy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona zay manaraka azy. Ny faharoa dia le tenenan'Andriamanitra manao hoe ny orooro ny tany, ny taitaika ny lanitra, nairi sy nairi aza teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely, ranora-pitahiana nalatsany tao ary ny olona tamatoerana teo. Zany hoe tao amin'ilay toerana tao anefitra, toerana nisy ny fanatrehan'Andriamanitra, tamana ny olona, tsy te hiala ny olona, tsy te hisaraka amin'Andriamanitra tao ny olona, satria nisy fanatrehan'Andriamanitra ilay fivoriana tany anefitra sy ilay lalana nitondran'Andriamanitra azy tany anefitra. Enganeo tamana hiaraka amin'ny Jesosy ianao androany, anatrika anao Andriamanitra androany. Amen na satsy amen. Dia ho tamana tanteraka ianao anompo azy. Satsy zany. Dia namarana ny azy dia hoe alohan'ny idirana amin'ny tany Kanana, ireo firenena be miaramila, satria teo ny fanatrehan'Andriamanitra, ireo firenena be miaramila vaky ny tsokan'andositra. Ry fiangonana, ninona fahavalo miady aminao, na inona fitaovam-piadiana entiny miady, aoka ao aminao ny fanatrehan'Andriamanitra androany, fa vaky ilefa andositra ireo. Teka mafy an'Andriamanitra isika. Halleluja. Misy teny fikasan'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly, efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo ihany fa ohatrany tiako averina kely ao amin'le Mateo 7:20. Teny fikasana nefa misy zavatra mamperitreritra ny voalazany eo. Jereo nge le Mateo 7:20. Ny 9:7. Ary lazaiko aminareo marina tokoa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka mangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Tsisy amenna. Fa naiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia manatrika eo ampovoany aho. Io zany ilay tenin'i Jesosy. Ohatrany hoe teny fikasana, tena teny fikasana nefa misy anatra, misy lesona azo tsoahana. Hoe ao anatin'ny fivorian'ny olona roa, fifaneken'ny olona roa, fifankatiavan'ny olona telo, dia misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Saty zany, ao anatin'ny fankatiavana, dia mitonanao androany, ao ka tena ho anisan'ny olona mahay mifankaty, mahay mitondra ny fahalemeny hafa,
fa ao anatin'ny fifankatiavan'ny olona anankiroa, ao anatin'ny fifankatiavan'ny olona anankitelo misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ilay fanatrehan'Andriamanitra miteny manao hoe na inona angatanao androany hariva zany eto, na inona tadiavinao dia ho azonao. Ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy valim-bavaka. Halleloja. Isy valim-bavaka lehibe eto androany hariva. Isy valim-bavaka lehibe eto androany hariva. Amen. Inona ny mahazava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra? Andaontsika ne hianatra n'ity teny misy mahazava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra. Andao mamaky ny bokin'ny Exodosy toko 4. Rehefa nanaraka n'ity ten'Andriamanitra ity aho dia tsapako fa tena sarobidy fanatrehan'Andriamanitra. Ary tokony ho tadiavin'ny kristianina fatratra indrindra ny anatrehan'Andriamanitra ny fotoana. Rehefa avy ao hijoro vavolombelona aminareo ny amin'ny zavatra tsapako atao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Vakina ny Exodosy toko 4 ny 1:1. 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nakany amin'ny rahalany izy ka nijery ny fanompona mafy. Ary nahita lehilahy Egiptianina nanofokofoka tamin'ny anankiray tamin'ireo Hebreo rahalany. Dia nierikerika izy ka no hitany fa tsy nisy olona dia nofon'olona Egiptianina ary nasitry ny tao anatin'ny fasika ny fatiny. Janona kely eo tsika aloha. Lay Mosesy tao anatin'ny falebiazany dia nanana fiainana saropo. Nisy fiainana ohatrany hoe tsy mahazaka mahita zavatra anankiray ka rehefa avy ilay Egiptianina nanofokofoka tamin'ilay rahalany tao anatin'ny fanompona mafy dia tapa-kevitra mihitsy izy hoe aleo vonoina ho faty mihitsy ty Egiptianina ity. Dia ny vonony dia nasitry ny tao anatin'ny fasika ny fatiny. Inona ny tonga tao an-tsainy? Hiala eto anatrian'ny Farao satria efa maty ilay Egiptianina. So dia henony zany. Ary raha vo henony zany dia ho gadrain'ny Farao. Dia niala tao amin'ilay firenena nandositra izy dia tonga tany Midianina. Andonge vakitsika ny toko 7 amin'ilay tantara. 1:1 toko 7. Ary Mosesy ny andro indro manosiny Jetro rafozany mpisorona tany Midiana dia nitondra ny indro manosiny tany kotra ny efitra akany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary lay anjelin'i Jehovah niseho taminy teo amin'ny lelafo teo amin'ny roimemy anankiray dia anjery izy ka indro ny rehitrafo ny roimemy kanefa tsy nahalevina. Dia hoy Mosesy, ivily kely aho mba izah io fahitana lehibe io ahafantarako zay tsy mahalevina ny roimemy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa efa nivily izah izy dia niantso azy tao amin'ny roimemy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy. Dia hoy izy ity aho. Ary izy aza manakaiky ity esoro ny kapanao mitongotrao fa tanomasina io janonanao io. Dia hoy koa izy izaho no Andriamanitra ny razanao dia Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Dia nisarotava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary Jehovah efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta ary efa reko ny fitaraina no ataony mpampiasa azy ary fantatro ny alahelony. Dia efa nidina aho zao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'ny tany soso malalaka dia any amin'ny tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Evita sy ny Amorita sy ny Perizita, ny Evita ary ny Jebosita. Ko ankehitriny avia ty amiko ianao irahako ho any Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hiakatra avy any Egipta. Eo tratra ny fanatrehan'Andriamanitra ilay Mosesy. Lasa tonga tany Midianina izy dia fanapakevina hipetraka ao mihitsy dia nakavady tao tsisy afantatra ny zavatra rehetra nataony. Dia tany izy ny androndry tao amin'ilay rafozany. Ndray andro anefa tamin'ny fotoana tsy napoiziny rehefa ny androndry tany tendrombohitra izy dia nifanena tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny rehetra le roimemy. Aloha hiteka mafy ho an'Andriamanitra isika. Halleloja. Lay roimemy any amin'ny tanin'ny zareo araka ny tantara dia hazo mirehitra isan-taona. Ny hafanan'ny masoandro fotsiny dia efa mampirehitra azy. Efa zavatra fahita isan-taona, zavatra hita isan-taona
tsy mahagaga fa tsy maintsy mirehitra ny roimemy fa ity indray andro ity ny rehetra le roimemy kanefa tsy mety levona mbola maitso ihany ny raviny ohatrany hoe tsy nohan'ny afo izy dia teo na tonga misesy gaga hoe ahoana ary zao fandeha zavavitrao le roimemy mirehitra nefa tsy mety levona inona ny antony andeha ho atoniko mba jereko akaiky hoe inona tena mahatonga ty zavatra ity raha vao nandeha nanantony izy tao anatin'ilay roimemy nyantso azy Andriamanitra tratra ny fanatrehan'Andriamanitra izy ry misesy aza manakaiky ity esory ny kapa mitokotrao tany masiny itsanonanao io dia teo izy natahotra nijery an'Andriamanitra satria tratra ny fanatrehan'Andriamanitra hoy Andriamanitra mandehana any Farao fa hanirakanao aho io fotoana io no rehefa tena nydiniako lay olona tena natahorany lefa gadra ny alantany Egypta le olona tena natahorany no tsy maintsy iona aminy rapitso rehefa tratra ny fanatrehan'Andriamanitra izy inona ny zavatra nitranga tsisy tahotra tsony tao aminy tsisy fiahiahina tao aminy nanana fahasahina hiatrika ny Farao izy satria efa feno ny fanatrehan'Andriamanitra amen halleluja eno tsara fa ho azavaiko kely any ty tantara ity rehefa midinao aminao ny fanatrehan'Andriamanitra dia lasa olona tsy manana tahotra ianao mahavita zavatra ianao azo ekinana ianao dia inona ny zavatra nitranga ilefa gadrana eny ny alana tany Egypte natahotra ny Farao kanefa tsy maintsy hitory-teny aminy tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra lay lehilahy mpamon'olona ny lefa gadra tonga mpanompon'Andriamanitra malaza taty aoriana satria ny fanojo tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra aloha mbola hiteka mafy isika halleluja ho anao zay manaraka ny fampianarako androany na ny Facebook na eto amin'ity toerana ity na inona fahazaran-dratsy mamatotra anao everinao fa tsy mendrika ianao aoka anatrika anao Andriamanitra androany iova ny tantarany fiainanao tahaka ny vanan'Andriamanitra amin'ny Mosesy amen teo ny mpanompon'Andriamanitra ny tantarany fiainako teo aloha teraka tamin'ity fiangonana ity aho ary mbola reo ny ray aman-dreniko za tsy manana ray aman-dreny hafa ara-panahy afa-tsy pasteur apôtre Randriana Ivorafelo Latolo fa mivady tato ano teraka fa ndray andro atato tratra ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mety adiniko le tantara andeha hivavaka lahady maraina tamin'izay fotoana izay dia sady mihinana paraky ihany mifoka sigara fa no fitiavako mivadiko dia mandeha ny mpiangonana ihany aho dia vidiko le godoloky ray paquet nataoko tao am-posy ka rehefa tonga zany eo anakaikikaiky toroteny dia hivoaka ny velany aloha hifoka sigara zay nisy le ao anatin'ny eritreritro kanjo tsy lasa nivoaka tany velany tamin'ny fotoana io nandeha ny toroteny tao anatin'ny fiangonana tratra ny fanatrehan'Andriamanitra tsy andriko mihitsy ny avy tamin'ny toroteny fa tapaka ny desisioko hisaraka amin'le fahazaran-dratsy ny ainako tonga dia mbola tany andoha mandriseza ny fiangonana efapolo taona latsaka kely zay navokako le godoloky sy le paraky tao anatin'le inty tongobolo nitsako teo avelany teo tsy nihinana intsony zay ny tantara farany halleluja nanova ny fiainako Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo nanova ny fiainako tratra ny fanatrehan'Andriamanitra na inona toetra anao rahalahy ranabavy na ny tokantrano anao androany na izanaiza misy anao raha mifanena ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androany iova ny tantaram-piainanao lasa olona mahafinaritra ianao aloha io rakoraka ho an'i Jesosy isika amen andoge vakitsika ny asan'ny apôstôly tovitovy amin'io ihany teboka voalohany zany a manova tantara manova fiainana ny fanatrehan'Andriamanitra zay ny teboka voalohany ianarantsika jereo nge ny asan'ny apôstôly toko fasivy asan'ny apôstôly toko fasivy ten'Andriamanitra inareo tsara fa za tena tiako mihitsy hoe ho azotsika fa manova fiainana na maditra raha misenao raha madama tonga eto manova fiainan'olona ny fanatrehan'Andriamanitra andao vakina ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary solo mbola ny fofo fandrahonana sy famonona ny mpianatry ny tompo ihany dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema zay rehetra hitany mombo zany fampianaran'izany na lehilahy na vehivavy ary raha nandeha izy dia tonga teo akaiky any Damaskosy ary nisy mazava
avy tany an-danitra nanelatsellatra manodidina azy dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao hoe Saoly nahoana ianao no manenjika ary izy moa ianao tompoko dia hoy izy izaho Jesosy izay enjehinao fa mitsangana ka makanesa ny tanàna dia ho lazaina aminao izay mety tokony ho ataonao. Amen. I Saoly ilay mpanenjika ny fiangonana ndray andro tsy napozina fanena tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Niova ny tantaram-piainany. Tsy ho azavaiko intsony fa tonga dia azonao le izy. Fa le témoiny azy nataony Paoly aty amin'ny Galatianina toko voalohany ny tena nampahery ahy. Ahoana ny filazany azy eo amin'ny 3:30. Galatianina toko voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ny 3:30. Zao ny filazany rehefa tratran'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Ary engany eo takizany ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Ny 3:30. Fa efa renareo ny toetro fahiny tamin'ny fivavahan'ny Jiosy fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy ako ka nandrava azy. Ary nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jiosy mihoatra noho ny olona maro izay indray mihira miaraka amiko amin'ny fireneko aho ka nandrava ka fatrapitana ny fampianarana voatolotro ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana hatrany kiboneny no ny antsoa tamin'ny fahasoavany sy ny nampisehoany ny zanany tato anatiko mba hitoriako azy any amin'ny jentilisa niaraka tamin'izay dia tsy nakasaina tamin'ny foamandraha. Niova ny tantaram-piainany. Rehefa nisehoany Jesosy tamin'ny fanatrehany teo an-dalambe ny Damaskosy ilay lehilahy mpamon'olona niova mpitoro ny filazantsara. Amen. Anova ny fiainanao Andriamanitra androany. Na mbola misy fahazaran-dratsy mamatotra anao aza soran'Andriamanitra fa tonga eto anao fa anova ny tantaram-piainanao Andriamanitra androany. Halleluja. Amen. Teboka voalohany iny. Inona ny mahazava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra? Andaontsika hiditra amin'ny teboka faharoa. Ny filazantsarany Jaona toko faharoa. Ten'Andriamanitra matetika fitoro iray aman-drentsika eky izy ty ary noko fa tsy henonareo foana izy mitory an'ity fa ho azavaiko kely ihany. Ny 1:1 Jaona toko faharoa. Ny 1:1. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kanany Galili ary taony renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany dia nalaina ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy tsy manana divay izy. Hoy Jesosy, raha vehivavy moa mifaninona kory zaho sy ianao tsy mbola tonga ny fotoako. Hoy ny reniny tamin'ny mpanompony ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy ny vatoenina mahalany rano indrona intelo ny vata avy napetraka teo amin'ny fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Ary hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny dia nofenoina tranomolony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka eto mipandahatra ny fanasana dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala izay niaviny fa ny mpanompo izay nanovo ny rano ny nahalala dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no losoloha ary rehefa misotro be ny olona izay voaratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia aminahatahiry ny divay tsara mandraka kehitriny. Eo indray dia nisy fanambadiana na mariazy. Anisan'ny andro anankiray manokana izay everiko hoe sarobidy ny fanaovana mariazy satria ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra izay mahatsara sy mahasoa ny fiainan'ny olombelona ny fanambadiana. Ny mahamenatra nefa izany hoe manao fety nefa tsy ampy ny zavatra hozaraina amin'ny olona, zavatra mahamenatra izany. Ny sorana an'Andriamanitra dia izao, nasainy le mpanao mariazy tonga tao anatin'ny fampakaram-bady Jesosy. Nanatrika n'ilay mariazy Jesosy. Rehefa nandeha ny fizarana ny divay dia lany teo atenatenany, tsy tonga tany amin'ny olona leroina dia samy teo amin'izay ny taita hoe fa hoany ty, iny ty zavatra mitranga, zao vao tena afa-baraka, zao vao tena tahaka zao, zao vao tena tahaka zao. Dia hoy Maria tamin'ny Jesosy hoe Jesosy eo, tsisy divay fa lany ny divay. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifaninona kory zasy ianao tsy mbola tonga ny fotoako. Rehefa naren zany Maria dia niazakazaka na dia tamin'olo ho avy eo Jesosy, zay zavatra siny ataonareo dia ataovy, aza misalasala aza miadevitra fa tonga dia arao zay zavatra siny Jesosy ataonareo. Tonga Jesosy dia izao nataony, feno rano siny, tsy nametra ny tanana, tsy netiny amam-bavaka.
rehefa feno le siny entina teo aminy zarazarao amin'ny olona ndray. Tao anatin'ny fotoana io ihany satria Jesosy nanandrika an'ilay mariazy tena divay tsara indrindra no nivoaka avy tao. Ry fiangonana ao anatin'ny teboka faharoatsika na inona zavatra tsy ampy ao amin'ny tokantranonao, Andriamanitra mpamatsy Andriamanitra, aloha hiteka mafy ho an'Andriamanitra isika. Halleluja. Mpamatsy Andriamanitra, afaka mitany fiainanao manokana izy androany, afaka mameno banga fiainanao izy androany. Vitsikely manao amen. Halleluja. Hiditra ao amin'ny teboka fahatelo isika. Ny teboka fahatelo dia vakina Lioka toko fahavalo. Lioka toko fahavalo ny 9:20. Marary venao tonga eto. Vao tamin'ny herinandro, tamin'ny 2 herinandro zay nisy olona dala tsy mahalala mandro, tsy malova lamba, tena dala, tena efa tsy be dia be zany ratsy efa taony, tsy mivoaka ny tokotany fa mivoaka eo am-pandriana. Efa itsika zany dikan'izay zava-misy zay. Fa rehefa fanena tamin'ny fanatrian'i Jesosy ilay rangahy, sy tanin'Andriamanitra tamin'ny aretina tao faralana zany tantaraka aminao zany. Afaka tamin'ny aretina izy, afaka nanova lamba, afaka nandro, afaka nseky, nanova lamba, nandeha tany am-piangonana. Gaga ny olona manodidina hoe raianina ve? Olona efa tsy nanova lamba, efa verisaina. Fa rehefa tonga ny fanatrehan'Andriamanitra, afaka tamin'ny aretina. Marary venao tonga eto androany. Androany ariva ikasika ny aretinao Jesosy. Atao fiamenina mafy. Andao vakina Lioka toko fahavalo. Ao amin'ny teboka fahatelo tsika ny 9:20. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy dia hatramin'ny 9:20 dia andingantsika amin'ny 9:30 hatramin'ny 9:7. Dia nitody tany amin'ny Gerasena izay tandrifin'ny Galilea izy. Ary raha niala teny tanety Jesosy dia niefa niaina tamin'ny lehilahy anankiray avy tao tanàna izay nanana demonia, ary efa ela izy tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitany Jesosy izy dia niantso mafy sady nikohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe, mo mifaninona akory zao sy ianao, ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro ao, masiny ianao aza mampijaly ahy. Fa izy nanditiny fanahy maloto ivoaka tamin'ny raha lehilahy, fa efa nahazo azy ela izany, ary efa nafatony tamin'ny gadrana ny tanany na ny tongony, ka nambenana izy, nefa notapahany ny fatorana ka netiny demonia ny riotra tany anefitra izy. Ny 9:30. Dia nivoaka ny olona mba hizaza natao zany, ary tonga tany amin'ny Jesosy izy, dia nahita ny raha lehilahy izay nivoahany demonia, fa indro izy nipetraka teo amin'ny tongotry Jesosy, nitafy lamba sady tonga saina, ary raiky tahotra izy rehetra. Lehilahy fa tena dala tanteraka. Any am-pasana ny matory, any televalika toe natao bomiefa ny fatorana ny tanany, fatorana ny tongo. Tsy niara-mipetraka tamin'ny olona teo an-tanàna intsony, fa ndray andro ny fanohitsy tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra nyity lehilahy ty, afaka tamin'ny aretina izay namatotra azy. Enga ny androany ariva, za mino fa eto Jesosy androany, za mino fa miaraka amiko eto Jesosy androany, za mino fa hitanao Jesosy androany, za mino fa nasitrananao Jesosy androany. Tahaka nataony tamin'ity lehilahy ty, tsy hitondra aretina mody ianao androany. Amen. Inona ny vato misakana mahatonga n'Andriamanitra tsy manatrika ny fotoana. Eo tsika ny tena misy zavatra tena tiako ho fantatrao. Indraindray ane misy fivoriana mandeha fotsiny fa tsy zavatra mitranga. Totra ny mampalahelo be hoe nandeha vita le fivoriana hatramin'ny maraina, hatramin'ny mandraparivo ny andro fa tsy zavatra mitranga. Misy vato misakana ao anatin'izy io. Andao nge fa mahakely ny ten'Andriamanitra tsika, dia ho ampianariko anareo sady hijoro vavolombelona ny amin'ny vato misakana. Bokin'ny Isaia no vakitsika toko voalohany. Tia ny vato misakana. Lasa tsy afaka manatrika ny fotoan'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany fampidirana dia hoe rehefa tsy mifankatia tsika dia tsy manatrika ny fotoan'Andriamanitra. Fa eto indray misy zavatra tahaka izao, ny toko voalohany amin'ny bokin'ny Isaia, ny 2:20 sy ny 3:20. Raha avy miseho anatrehiko ianareo, iza no nitady ianareo hanitsakitsaka ny kiantsako, aza mitondra fanatopona intsony, fofona fahavetaventana amiko zany.
ny voalombolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina aroro-paratsiana. Io zany ny vato misakana. Rehefa misy fivoriana zay atao arahana faratsiana fa tsy fahamasinana, tsy afaka manatrika ny fotoan'Andriamanitra. Elo i fahitsoro fahavoloelona aminareo dia ho azonareo ilay tantara. Matetika izay no manokatrasa any ambanivohitra lavitra. Dia isaorana an'Andriamanitra fa ao anatin'ny 3 andro ihany zay no manangana fiangonana anankiray, dia efa mandeha anjatony maro ny olona mivavaka ao anatin'ilay fiangonana zay atsangana. Fa tamin'ity ndray mandeha ity ny zavatra tena nametraka fanontaniana. Tao amin'ny 70 kilometra miala amin'ny faralana nanangananay fiangonana. Vita ny fivadikanana dia andeha tany amin'ilay tafika izahay, dia tonga tao amin'ilay tafika. Rehefa tonga tao izahay, nanao publicité, natao ny zavatra efa fanao isan'andro, tsisy zavatra nitranga. Toriteny ny andro voalohany, tsisy olona nanolo-tena. Toriteny ny andro faharoa, tsisy olona nanolo-tena. Toriteny tamin'ny andro fahatelo famaranana, tsisy olona nanolo-tena. Nitomany teo anatrian'Andriamanitra hoe Andriamanitra, zao ve inona tsy mety nataoko? Resy izahay, inona no tataraina ny fiangonana ny faralana? Resy izahay, tsy nasokatra azy izahay, na dia olona ray aza tsy nanolo-tena. Inona ny antony Andriamanitra? Namangy Andriamanitra hoe zao androany izao dia atsovo ny mpanao tafika masina, verena mifadianana tia tanànan'olona fa aza mandeha mody resy. Zay nitsy ho famankin'Andriamanitra. Dia natsona mpanao tafika, andao tsika ifadianana, iverina ifadianana aty amin'ity tanàna ity. Le vatso entina manao tafika azahoanina, fa alaotsika ifadianana, dia io ny verenantsika anao tafika. Dia samy mitomany, eo aloha le tena olona le tena ara-dalàna hoe mangetaheta le fifohazam-panahy, mitomany tena hitanao hoe nampalahelo be ny fivoriana tamin'ny fivadikanana voalohany. Inona ny zavatra nitranga? Nisy rivotra tao amin'ilay trano, tena zany tokoa no arabaky teny ohatrany tao amin'ny andron'ny apôstôly. Nisy rivotra tao amin'ilay toerana niangonanay. Ny zavatra niova, ny atmosfera tao anatin'ilay trano vavahana. Iny amin'izay nisy lehilahy anankiray avy tany ao anatin'ilay mpifadianana, mivadika nanao otrao dia mivadika otrao, ny akapokapoka teo amin'ny tany vavahana teo, do matya. Dia vetivety eo dia nisy anankiray faharoa koa, do gaga ny tao anatin'ilay toerana. Inona ny zavatra nitranga? Misy lehilahy sy vehivavy efatra menada zany zareo tao anatin'ny tafika, nanao zavatra tena tsy ara-dalàna. Fa le vehivavy sy lehilahy tsy ho tantaraiko aminao le zavatra nataony, fa tena zavatra nampalahelo be ny zavatra nataony. Fa tamin'izany ihany nahita olona nibebaka tamin'ny ranomaso. Le lehilahy le nenjera voalohany, tonga teo ny fanatrehan'Andriamanitra no fitoman'iny fiangonana. Le rangahy nenjera voalohany, alohan'izy andeha tao amin'ny tafika, eo amin'ilay tanàna anaovana i tafika mihitsy zany, vidy savonina 2 arivo, vola 2 arivo no ividianany savony, dia namerenan'ilay mpivarotra 207 arivo sy 1 alina. Zay zany nataony. Dia faly izy hoe tahin'Andriamanitra izy, vola 2 arivo na lefa tamin'ilay épicerie teto, dia nahazo savony izy mbola miverina 207 arivo sy 1 alina ny volany. Nakapoko ny fanamasina teo, bebaka pastera, nakafamberim-bola ny olona ny otra pastera, bebaka pastera. Dia ho zany, ianao mandiana mody. Dia le anankiray faharoa mitovy amin'izay ihany koa, nangala famberim-bola ny olona ny otra tao anatin'ilay tafika masina. Dia nalefa nody le efatra menada. Nerivany iny amin'izay andeha toriteny izahay. Fahagagana tsy takatry ny saina ny nataon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manatrika fotoana raha vao misy faratsiana. Ny folo tanàna, marobe ny olona nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy, tafatsangana ny fiangonana, ka ty fotoana androany ity, ny vato misakana ry havana, dia ny fivoriana masina aroaro-paratsiana, tsy afaka manatrika ny fotoan'Andriamanitra. Ny fivoriana ataontsika tsy avy amin'ny herin'ny olona zay mitarika an'ilay fivoriana, fa fa amin'ny herin'ilay Andriamanitra tsotoro, izy ihany ny tompony fanapa-kevitra farany. Andao aritsika, rehefa hitatsika dia zany zavatra izany, andao hijery kely tsika hoe inona ny fiatraikany rehefa tsy atrehan'Andriamanitra tsony ny fotoana zay ataon'ny olona.
ao amin'ny Tesaloniana faharoa misy afatra tahaka an'izao. Inona ny fiantraikany? Na vokatra mety ho azo rehefa tsy atrehan'Andriamanitra ny fotoana ataon'ny olona. Eo amin'ny 9 Tesaloniana faharoa toko 1 ny 9 ka hatramin'ny 9. Amin'ny afo mitedadeda no amaly izy, zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy zay tsy manaiky ny filazantsarany Tompo, dia ny olona zay ara ny famalina marina sy fahaverezana mandrakizay amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Tsarovy io tena afatr'Andriamanitra io. Ho avy Jesosy tsy amin'ny alalan'ny safodrano intsony, fa izy afo latsaka ety ambonin'ny tany. Ny mpanoratra ny boky ny Petera nanoratra ny bokiny hoe ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany lanitra teo lasa firomoromona mafy, ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka iepo ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany. Ry fiangonana, ambaran'ny Baiboly fa ny olona zay tsy atrehan'Andriamanitra, tsy manana ny fanatrehan'Andriamanitra, dia isy famaliana ho ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny afo ny tedadeda zay amaliana azy, dia ireo olona zay hiara-ny fahaverezana mandrakizay eo anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha hiatrika ny fiavian'i Jesosy zany tsika, dia androany dia milaza aminao rehefa ny olona tsy natrehan'Andriamanitra dia ny afo mitedadeda no ho valiny ho raisiny amin'izany. Inona ny tokony atao? Eo alohan'ny fampianarana androany mba hanatrika ny fotoan'Andriamanitra, na iza tsika manao fivoriana dia engany eo foan'Andriamanitra. Amen. Na iza ianao mivavaka na ny tokantrano dia ho atrehan'Andriamanitra ny vavaka ataonao. Na iza ianao manao tafika masina dia ho atrehan'Andriamanitra ny tafika ataonao. Na iza ianao manao selila dia ho atrehan'Andriamanitra ny tafika ataonao. Andao vakina ny asan'ny apôstôly toko 7. Asan'ny apôstôly toko 7. Zao no afatra nataon'ny ireo mpanompon'Andriamanitra ny 7 manao hoe: fa izany no ataterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra raha teo, fa azafady averiko ny mandeha, fa izany no nataterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany raha teo, fa hiaretany Kristy, koa mibebay ianareo ka miverena amin'ona ny fahotanareo, mba ho avy ny andro ny famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Zany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra dia mahavelona ny zavatra rehetra zay marary sy maty eo anatin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ohatra anankiray, raha mandalo problema manokana ianao, dia misy fanahy mahakivy, fanahy malahelo, ohatra ny hoe narian'Andriamanitra, ohatra ny hoe tsy valian'Andriamanitra vavaka, misy alahelo ao anatin'izay. Fa ho avy ny andro raha manatrika anao Andriamanitra, hamelona ny fanahy anatinao izy, hampahery ny fanahy anatinao izy, hitondra hery ho an'ny fanahy anatinao izy. Amen. Halleluja. Ho velombelominy, hatanjaka indray ny fanahinao, hahery indray ny fanahinao, isaina indray ny fanahinao, lasa manam-pinoana matanjaka indray ianao. Ny amarana anazy dia ny boky ny tantara faharoa, ivavakantsika aorianan'ity, maniry mafy mba hanatrika ny fotoana androany hariva Andriamanitra. Misy olona tsy salama ve eto? Engany kiasikazo ny Tompo amin'ity fotoana androany ity. Tantara faharoa toko 9, ny 7. Andriamanitra va dia onona amin'ny olona le dia tany tokoa, eny lanitry ny lanitra aza tsy ombenao, koa maika fa ity trano izay nataoko ity, koa hatreo ny fivavaka sy ny fifona ny mpanomponao Jehovahandriamanitra, mba ho enonao ny fitarainana sy ny fivavahana izay atao ny mpanomponao eo anatrehanao. Eto any nahitantsika ny Solomona ny teny manao hoe: koa hatreo ny fivavahana sy fifona ny mpanomponao Jehovahandriamanitra, mba ho enonao ny fitarainana sy ny fivavahana izay atao ny mpanomponao eo anatrehanao. Andriamanitra rehefa manatrika ny fotoana, rehefa atrehan'Andriamanitra ny vavaka, dia izao isy valim-bavaka voalazan'i Solomona ao anatin'ity trano ivavahana ity. Andriamanitra, hatreo ny vavaka ataonay mba handraisanay valim-bavaka avy aminao ry Andriamanitra. Amen. Halleluja.
dia andray valim-bavaka venao androany amaly vavaka anao any tompo amaly vavaka anao izy andaotsika rehetra samy antso ny fanatrehan'Andriamanitra raha azo atao hoe mandroso ny groupe telo anza asiana hira kely anankiray satria iantso ny fanatrehan'Andriamanitra isika ikasika ny aretina rehetra ny problème eto amin'ity toerana ity hitondra fiainam-baovao atsika indray hanangana atsika tsiraray avy ary ambaran'ny Baiboly hoe rotsaka ao amin'ny tokantranonao ny ranoram-pitahiana ho tamana ianao miaraka amin'Andriamanitra alleluia ary ny fahavalonao resy dia ho resy avokoa amen ndao atsika hivavaka aloha mandrapatonga andreo groupe telo ansa hivavaka hisaotra amin'ny tompontsika noho ny amin'ny toriteny androany ariva Andriamanitra eo misaotra anao izay satria fotoana tsara androany mila ny fanatrehanao izay Andriamanitra tena mila ny fanatrehanao izay atreo ty fotoana ity ry Andriamanitra tsara atreo ny aretin'ny olona atreo ny fivelomany atreo ny olana zay mianjady eo amin'ny fiainany mila ny fanatrehanao izay Andriamanitra androany ariva teoka anao zavatra tsy takatry ny saina amin'ity toerana ity ianao atreo ny fifonana ireo fitarainana ireo fangatahana Andriamanitra aoka tena ho atrehanao amin'ity toerana ity izany makasitraka anao samy mivavaka ihany tsika antsoe Andriamanitra natrika ny vavaka ataonao eto amin'ity toerana ity toy mivavaka ihany tsika ao anatin'ny hira zay ataon'ireo groupe telo ansa ireo isy zava-mahagaga ao ataon'Andriamanitra eto androany Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao Manisy mafy anao fanahy masino manasehana Manisy mafy anao fanahy masino manasehana
wachani kula kali kunitani Fana sido Famila na ufona ufona Ila na matama tona Fana sido Tani, kula tani tuni tani, famay masino. Kankina risika rehetra alohan'ny vavahako anareo dia mbola hitsoro fahavolobelona anankiray ahy. Misy fiangonana voana orinay efa avy nitoro teny tany ny mpanompon'Andriamanitra Ray aman-drenitsika dia ny apôtra Randriana Ivravelona Tolo Famivady lalana Viosambava no nitsofoka any anivo ny toerana be any misy ilay fiangonana. Dia nanao alim-bavaka teo amin'ilay tanàna izahay. Nisy lehilahy anankiray izay tena fa mamolava tsy mody an-trano ary zay ny antony ny alan'ny vadiny taminy sara-panambadiana tamin'ny alalan'ny fisotro-toaka tonga tao anatin'ilay fotoana nanaovana fivoriana. Dia tsy niara-mipetraka tamin'ny olona tao am-piangonana hoe maimpotoaka be izy takizao izy samy miteny ty tao teo izy madama vadiko manao hoe aza ilikilika izy misy antony atongavany eto aza ilikilika izy. Dia niaritra teo le rangahy izy tsy nandohalika ao anaty fotoana mandohalika izy tsy mivavaka fa mipetraka teo amin'ny plasy nisy azy nefa koa tsy nanelingelina tsy nilahady fa tena mamy tanteraka. Tonga ny tamin'ny 4 maraina anao vavaka fanafahana izahay. Zao daholo nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra niaraka taminay zay tsy mametra tanana amin'ny olona mamo avy alao tonga saina izy avy eo tsika mivavaka ho azy. Dia ozy madama vadiko manao hoe alao ivavahantsika io pastera mampalahelo aho ozy izy teo mandra-paray ny andro ho alefa mody ve fa tsy vavahana. Dia niara mivavaka ho azy azy mivady nisaoran'Andriamanitra zay ny fotoana nan'le rangahy itoka farany indrindra ary zany mpendraikitra tsara indrindra amin'izao fotoana izao miaraka aminay mahafatoky ary tena tia mpanompon'Andriamanitra. Androany ary anova ny fiainanao ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Halleluja. Andao anondrika alohantsika hivavaka isika. Inona ny ady atrenao? Inona ny olana atrenao? Inona ny fahazaran-dratsy mamatotra anao? Eto amin'ity toerana ity ny fanatrehan'Andriamanitra. Ho anareo any tokantrano tsy eto ihany fa ny fanatrehan'Andriamanitra izay miaino amin'ity fandarana ity dia ho tonga any aminao any ary hitondra fanavaozana, hitondra fanavotana, hitondra famonjena, hitondra fanasitranana ho antsika tsiraray avy. Raiso ny fanafana amin'izao iray izao. Jesosy kasio ny olona izay miaino amin'ity toerana ity androany hariva. Jesosy ko feno ny fanatrenao na eto am-piangonana na ny tokantrano. Jesosy ampafantaro azy fa tsy miova ianao omaly sy anio ary mandrakizay. Ty fotoana ity no nijoroko vavolombelona ny amin'ireo asa mahagaga izay nataonao Jesosy. Ary inoko fa mbola ho amarinonao androany hariva eto amin'ity toerana ity sy any tokantrano ho an'izay manaraka n'ity fandarana ity zany famonjena sy fanafana izany. Taio reo Jesosy atreo amin'ny fanatrenao masina ataovy mahatsapa ny faly ampiazanao ary ka isikasika Andriamanitra manokana amin'ny fiainany. Zao fotoana androany izao Jesosy dia maniry mafy aho niza ho tratra ny fanatrehan'Andriamanitra anova ny tantaram-piainany ianao. Mandidy ny fanaratsy zay mpamatotra amin'ny aretinao. Reo fanahy mahafarofy ny kansera amin'ny anaran'i Jesosy miala. Mandidy ny fanaratsy mpamatotra amin'ny aretinao. Reo hery mahafarofy miaramila mpanafika mitondra farariana
mitondra fahosaosana amin'ny anaran'i Jesosy miala. Zavatra iala eo amin'ny fiainanao androany. Misy olona efa kasiana Andriamanitra eto, anasitrana ny aretinao izy. Ny mikroba n'aretina rehetra, ireo kista fivitosana any anatin'ny ain'olombelona, amin'ny anaran'i Jesosy levona avokoa. Tsisy afaka miezika intsony amin'izao ray izao. Levona amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona herinao ry aretina, na inona herinao ry fahavalo-mpitondra ny aretina, ty fotoana androany ity tsy maintsy ekenao fanatrehan'Andriamanitra mahery amin'ny anaran'i Jesosy. Le vonona ny herin'ny fanaratsy mpamatotra amin'ny aretina, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herin'ny famsaviana, ny herin'ny famsaviana, ny herin'ny fanafodin'ny pomasy, reo hery ratsy rehetra mitondra aretina amin'ny fiainan'ny olona, amin'ny anaran'i Jesosy miala. Mamatotra anao ry fanaratsy te hipetraka, tromba lova avy amin'ny razambe, tromba te hipetraka, dadibe te hipetraka, anjary nitsy, amin'ny anaran'i Jesosy miala. Raisy mifanafanao anao, ty fotoana ity anova ny tantaranao fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanaratsy mitondra olana, mitondra problema eo fiainan'ny fiangonana, mampikorotana ny asa, mampikorotana ny tokantrano, mampikorotana ny ara-piainana, amin'ny anaran'i Jesosy miala. Ry fanahy mitondra olana, mandidy anao amin'izao ora izao, mandidy anao amin'izao ora izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny olona tsirairay avy, miala amin'ny tokantranony, miala amin'ny fiainany manontolo, miala eo amin'ny asany, miala eo amin'ny fanambadiny, tsy mahazo mitondra problema, amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Fanamasonao ka siozy eo miaino any anatin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Isy fanasitranana, isy olona ijoro vavolombelona, atsapany famanginao any amin'ity fotoana androany hariva ity. Misotranao ry Andriamanitra rainay. Raisoany tsodrano izay ho ataoko ho anareo fiangonana. Tompo Andriamanitra, sarobidy loatra ny fitiavana ho an'ireo fiangonana ireo sy ny olona izay miaino ny fandarana ity. Sarobidy ny fitiavana ho azy. Ny ainao mihitsy no natolotrao teo amin'ny hazo fijaliana, isolovoina ny fahalemena sy ny fahotana rehetra izay vitanay. Androany Jesosy, tahio ny fiainany, tahio ny tokantranony, ny alehibe ny fitiavanao no ka andrakotra azy, tahio ny asany Andriamanitra tsara. Isy fahavanonana, isy fahavanonana, isy fanjariana, isy fataterana, isy fananakarena, isy fanambinana amin'ny tokantrano tsirairay avy izay tonga eto androany. Jesosy eo androany hariva amin'ny mampanompona ho dia hitary olona ireo tokoa ianao, ampandresy azy ianao, anapatapaka ny fatotra rehetra teo amin'ny fiainana ianao, arosoloanao fehitanana, fandresena, fahombiazana, fahasalamana, hery sy tanjaka amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy isa tokantrano. Tompo, ty fotoana ity no angatahako, zay rehetra iriny fony ene dia anatrika ny fotoana hivavahany ianao ka namarina an'izany, anome azy zay zavatra angatahany. Misaotra Tompo no famindram-ponao, misaotra no fisiny ty fotoana ity, misaotra ry Andriamanitra rainay eo, dia matoky aho fahasoavana, feno fahasoavana no raisin'ny fiangonana androany hariva tao anatin'ny fampianarana ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Amen. Iteka mafy ho an'Andriamanitra isika, dia andray any mpanompon'Andriamanitra. Andao mbola toizantsika ny tia-tanana mafy ho an' Jesosy raha nandray ianao androany. Antany mihitsy aloha ny eo akaikinao hoe nandray ve hoe ianao? Dia raha nandrayntsika dia inona no tokony ataontsika? Isaotra an'Andriamanitra. Mitsangana eny amin'ny toerana misy anao dia andao averintsika amin'Andriamanitra ny voninahitra, andao hitsinjakintsika tena isaotra amin'ilay avo indrindra. Amen. Andao mbola tia-tanana mafy be ho an' Jesosy. Gente,
silabu ulumizuba mira wanau fanasi bidana siwanau ufagana sana ukurabu ukariana ela silabu uludamuna socha tumpo ya socha tumpo Yuka no sai, eu me fanaina, nefuwa mozaye, sanaka tumafuya nawe, sate socio. Alefa. Oh, yeah. Wanore ufuni na ichaze sos, wanore ufana katana minya. Sota baba, taeda na o, ibele tata, sidera na o. Sota baba, taeda na o, ibele tata, sidera na o. Ibela. Sota baba, taeda na o, ibele tata, sidera na o. Sota baba, taeda na o, ibele tata, sidera na o. Sota baba, taeda na o, ibele tata, sidera na o. Sota baba, taeda na o, ibele tata, sidera na o. Ibela. Samiary tompoko maka ny toeranitsika rehetra dia raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika ny fotoana andro any tontolo ny andro
efa natompontsika tamin'ny enina fotoana, natompontsika tamin'ny valo ihany koa, toizantsika tamin'ny folo, tamin'ny 12, ary zao isika amarana fotoana fidirana fahadimy. Omena ny tompo ny voninahitra riavana. Amarana ny fotoana isika kanefa mbola amafisiko aminareo ny filazana izay anetanako antsika rehetra.